kolotsaina, baiboly sy kolotsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa, atolotry ny fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo ho babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. Baiboly sy kolotsaina. Baiboly sy kolotsaina. Zany le feakira fifamantarana fa manomboka ny baiboly sy kolotsaina. Miarabantsika rehetra indray ny mpankafy an'i Kristy amin'izao alina izao. Salama daholo ve tsika io? antenainay fa tena efa sasamiandry tokoa tsika tsirairay avy a. Koa manasanareo ary a, andray lesona ao anatin'ny tantara izay ho arahantsika indray anio a. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodus 20:12 hoe: manajanona ianao sy ny reninao, mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Zanaka tsy tia iray aman-dreny mety aramba hita raha toa ianao mitsambika ny kipy saharitra no eo tavita. Zanaka tsy tia hianatra moramora ho lasa mpangalatra. Tsy ampiandrasina ela tsony ary nareo fa indra tolotra eo anareo ny tantara ka mianofinaritra reo. Fa anampy antsika hidirana amin'izay fanarahana tantara izay indrindra ary hitirany Joseph Dafo mitondra lohateny hoe Rahovina ity. Aorian'izay vetrany no antorana ho anao ilay tantarantsika. Isanandro dia miantso ny iray hoe nakaiza mozy zanako izay. Isanandro ny famindrampony ianao anety tsy afaka ampony. Fa ianao no tsy nety hoe andao vetivety, fijanena no manafety. Tsy hoe tsy nalala, tsy zanakadala, fa nini ianao nivoaka ny vala. Fa ianao tena tiana sy fohy tsy arina, zany aneny antony avy. Fa raha avy ny andro iverenanao, fety aneny ao an-trano vao avy, roviny anao vao mahody, rovina fany tompo efa sasatra miandry, miandry ny dadanao. Roviny anao vao avy, roviny anao vao mahody, rovina fany sasatra miandry, miandry ny dadanao. Tena lefa ny ray, lay toka ny ray, Jesosy anila izy hatrizay. Tonga izy hitady sy amonjy ny vera, fa raha mody anao tsy maniry. Fa ianao milamina Jesosy lahiny, fijaneno lalany nalefa ny ray, lay toka ny ray, Jesosy
izy atrizay tonga izy hitady sy amonjy ny fery fa raha mody anao tsy mandeha ireny fa raha avy ny andro iverenanao fitianenao antrano ao roviny anao vao avy roviny anao vao mahody rovina fantompo efa sasatra miandry miandry ny dadanao roviny anao vao avy roviny anao vao mahody rovina fantompo efa sasatra miandry miandry ny dadanao fantompo efa sasatra miandry miandry ny dadanao rovina fantompo efa sasatra miandry miandry ny dadanao rovina fantompo efa sasatra miandry ny dadanao atolotry ny mpankafean'i Kristy ho anareo tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe tsy nampoiziko tsy nampoiziko. tantara nosoratan'ny Irina Lalao Estera. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Ny andran'i Jesosy Kristy vonikandresy no dada rakoto, fitiavana Rasolo Alijao, Edmond Randrianasolo, Joanne Randrianarisoa, Valérie Razanajatovo, Irina Lalao Estera, Miriam Malalaniavo, Tozy Rabesandratana, no fitomenada zanaky dada rakoto. Iaralan'i Kristy no ninto ravao anambavy ny dada rakoto. Zay nahafatesan'ny vadiko. Za ty efa mandroso efa mia mahazo taona mihitsy ary matsiaro teny efa osa ty osa. Reto zanakay koa efa tapitra lehibe daholo e. Nataoka ahoana zany ny fizarana reto lova be reto e. Raha ny tena tiako aloha de zaraina mitovy. Nefa misy tena ditra mihitsy amin'izareo fitomenadahy sady rehefa mirendrarendra piainana fotsiny sasany. Inona reny ataoko e? Ody ranatao ranabavy marina mandroso e. Fa inona ny de mahavarinanao ato e? Efa ela ihany any nandondona tao fa toa tsy nahare mihitsy ianao. Ataoko fa tsisy olona mihitsy ka. Ay ianao tato ihany.
variana kely fotsiny ary io seza dia mipetrapetrarana bavy a iny zato vaovaonao avy namangy tatsy a dia nandalo nitsidika anao e. Ianao rery izany ny ato ka inona ny mahavariana anao ato ary lasa aiza daholo ireto izy fitomenada e. Anyetsahany ireo e. Tsy izany fa lasa ho any saiko amin'ity taona efa mandroso antitra ity mba torohevitra rahana bavy marina. Torohevitra aho a. Toroana hevitra amin'inona izany raha natao? Ny amin'inona fa tsy ny amin'ireto zanako reto re. Tsy hitako tsony mantsy ny endry sy izay tena ty ahy fa to malemy tsy azo daholo reto izy. Zany koa ve dia ataonao olana e. Maninona raha tsapaina dia hitanao hoe izay tena tsapaina hoany zany raha vao a. Fandriana mihitsy ireny tiako tenenina amin'izany a. Ianao koa ve moa dia atoro an'izany indray e. Hay ve hevitra mety kosa izany ianao zany a. Andraso marina fa ho ataoko an'izay. Izay mihitsy hitanao eo ny marina. Ary aleo aloha za angadadalana raha nata. Mbola maika akakitay mantsy za io e. Zany ve? Ie, dia misaotra anao nitsidika e. Ianao koa ty tena ny fanandresaka fotsiny tetiko. Ie, tsolan'izany fa za koa mbola maika matsy anao. Aleo re zokon'ny ao aoriana e. Iany ary eny fa dia mampamangy any e. Ory zareo a. Reindray ianareo izy dafa tonga dia lasa. Tsy azoko mihitsy. Inona izao no mamaika ody ihany? Aleo izy andeha any. Reny koa nefa zatra mandeha mitokana ohatr'izao e. Samy mihitsy. Tsy mba mahay miray loatra antsika dimy menada nefa dia samy mpiray tam-po izao ihany. Dia ahoana izany e? Inona niketrika? Iza nandova andreo lovabe ireo izany amintsika? Daty efa tena osa dia osa. Za ohatra mahita hevitra mitsira ato an-tsaiko ato a. Ina indray izany hevitra tonga ao an-tsain'la izany e. Tenena aloha e raha mahita sy manapaka. Tonga lesy dia lazao fa aza be safary eo a. Aza tapahanao aloha ny teniny fa velao izy hitatara e. Ka zao ary. Maninona moa raha havangantsika dimy menadany fa afatesany dada. Amin'izay mba tsika rery ny lova. Fa izy menada tsy atao anatiny a. Hevitra tsara kosa izany alina izany a. Marina izany e. Sady izy da tsy mba miray loatra antsika fa mahazo ny mitokatokana io. Dia ahoana sy ahoana izany ny drafitra e. Lozanareo miady hevitra eo fotsiny. Izany mihitsy. Inona mipaikady tena hoe mahafaty azaingana sady izy raha teo nke efa osa e. Ohatra ny tsy ho androntsika ny hafatesany a. Sady izay mijaly fotsiny eo izy raha hiandro izay hafaty azy eo. Efa maty-paika daholo ny amin'izany fa mila mirahina tsara tsika. Rehefa misy zavatra ny raha ny dada dia miaraka foana tsika fa tsy mitokatokana ohatran'izy da. Marina izany e. Ny aloha ilay tôbila izao a dia mamandrika. Oke, ny aletrana mpanofoana ary izao ny tiako. Tandre maro sao misy mivadibadika eo a. Ok izay fa aza be fa mahatro eo daholo ka. Tsy izay fomba minoantsika ny dada aloha izao niketrihana fa tsy. Tena marina mihitsy izany. Sady plan antsika dimy menada io dia tsika ihany no mahafantatra an'izany. Voaray izany e. Dia ahoana izany ny anaovana azy e. Andao aloha ody e. Sao dia dadavany dada eo ka hanahirana. Hitantsika miandalana eo izany. Nampiantso anareo fitomenada zanako ahy. Zao a. Very tsy haiko na ao an-jaridaina na ao anaty bozaka any hoany. Lay peratra volamena ny reninareo.
sady izay peratra izay tena tsy foko mihitsy noho izy grama be ka zao rakizy nda nangemba zareo kely zay ry zanako isany a. Ndao ry zareo fa tena tsy fony dady za miperatra izany matoa aseny de davitsika. Ndao ary lasary zay ry dada. Ndry ary nareo danga tsy hanampy azy dimena da hitady an'le izy. Aleo izay andry ny dady eto fa efa lasana izy zareo e. Ino mary farasoa. Aleo izay mba hijerijery ny dady eto marina fa ho an'ny daholo ve? Eno indray ariko. De sanatria ve ka Frank sy Farasoa izy da zany ve tena tsy tia mihitsy. To tsy nanaraka izay lazaiko fa aleo noho ny miambina eto. Tena mbola tsy afaka hitako ny marina zao a. Ahoana, inona indray re ny hevitra manaraka zany e? Dada, marary nga ianao? Tao tsy mbola miarina eto ampandriana eto hianatra amin'izao? Eny tokoa ary dada. Vary marainanao anefa ao ka angatsika ho fotsiny. Tsy marary re za rakizy a. Fa zao e, avy daholo nareo fitomena da aloha aty. Avy aloha. Reto ary zay ry dada fa ahoana? Ka zao nanofy aho rakizy. Reny nofo reny mantsono misy tanteraka de izay mihitsy mampatahotra eto. Fa nofininy izany ry dada? Ino tokoa tantarao aloha ianona ary. Kaza miresaka tsony aloha nareo fa aleo izy datary. Ka zao le nofoko e. Nanofy aho hoe novonono ny mpanjaka hono za. Tonga de rasarasainy tamin'ny antsy mihitsy. Tsy de hitako loatra nefa izay tena nampifamaly anay sy mpanjaka fa avy de desitra be tamiko ny izy de nandray izay antsy maranitra lava be izay de nyvonony ahy e. Efa nyfona sy nantoalika tamin'ny mihitsy afa tsy namindra fo tamiko mihitsy le mpanjaka. De teo taitra tampoka ka de hoy aho hoe kainy nofy ilay izy. De zay rakizy a, zay ahoana ny fahitanareo an'izany nofoko zany? Tena mba enjana indray izany nofony dady zany a. Ino matahotra be an'izany a. Sady le mpanjaka mitondra antsika io ne tena ohatrany tsy mifahatrovana mihitsy e. Tsy azo ivalozana fa masika velona. De ahoana moa zany raha mitombo n'izany nofony dady zany? Tsisy nofo mitombo n'izany fa asa maizana zany e. Misy mariny ireny tanteraka. Aza miady hevitra n'izany nareo e. Na tanteraka izany na tsy a. Manomboka izao tsika de tsy mialaala eto any dady eto tsony. Marina mihitsy zany e. Aleo izay hiambina ny dady eto. Raha mitombo n'izany nofo izany ry dada de aleo izay izy Frank andeha ho any mpanjaka hifonina ny aminy hoe aza finoana zany ianao a. Mbola misy ilana ianao mantsy sady matoa dada nanofy an'izany de mety misy antony eo a. Inona koa ny alehanareo dahany e? Eny tokoa sao de misy mamono fa maninona zao raha tsy makany. Hita io indray nareo dafa be londray. Aleo izy andeha andra nga rehefa tsy laitra tenenina fa zasakahanareo a. Rehefa tsy lany biby dia any ve izy tsy vonon'ny mpanjaka ho faty any e. To otra lasa adevitra be ho anareo fitomena da zany nofoko izany fa takizay tsy nitantaraina raha izany ko. Dada, zany ve nanjoanao de mbola saika fenao aminay zanakao ihany zany? Aleo izay sy farasoany any dada fa aza matahotra ianao Eny ary. Any koa mba hitanay ny tena marina. Tandrema ihany nareo menadana izany azy. Ndao
Indrery dada, aza matahotra ianao fa vetivety ihany izay dia ho tafaverina e. Reny falasy izy menada andeha hifona ampanjaka hono nefa nge dia nofy roniko daholo reny mba hitsapako ny tiana toetran'izy fito menada e. Nefa dia lasa le izy dimy menada le nanaraka ny teniko teo aloha indray tiany tsy nentina andeha. Dia inona ihany ary zany ny tena marina amin'ireto zanako reto e. Izany tena tia amin'izy ireo. To sarosarotra ihany aloha ny hamantatra azy reto, fa le hitako hatreto aloha dia izy dimy menada reto ny tena mahay mirahina, fa izy menada reto kosa mitokatokana. Aoka fa ampiafantarako marina rangazay ah. Tena anao tetitratsy ho ahy mihitsy ngamby izy da reny a. Maninona no tsy mba mirahina amin'ireto prêt-à-pot aminy? Raha izay aloha dia aza manantena ny andova ianao ry farasoa sy ry franky. Miseho miary ary zao mitoetra ratsinareo da. Avy daholo amin'izay aloha tsika resaka eto reto. Eny tokoa, sao dia mba zao ny fotoana mety hanararotana amin'nona ny dady. Izy menadara teo efa lasa. Aza maika aloha ndry fa alamina tsara e. Fa inona ary izany ny hevitra fa sao dia lany andro eto fotsiny tsika e. Ka zao a, mba tsy hampiahany dada dia tsy maintsy maka amin'ny fony sika. Izy raha teo ohatra mahamana amin'ny toetran'izy menada tsy mba miray loha amintsika. Dia ahoana zany nataontsika ary? Maninona raha mba mody makany ny hevitra dady tsika dimy menada dia mba mitafatafa aminy eo e. Mamorona tsy haiko hoe kilalao sa akamatatra sa asena mitantara amin'ny fiainan'izy sy mamafahavelona izy. Mety ve zany? Marina tokoa zany e. Mba ampiresahantsika eo izy. Ary ndritiry fa niry tena lalitsaina mihitsy a. Rehefa rerageraka mitantara sy miresaka amintsika eo dada dia mody maniraka ny ray aminareo ahaka rano azy a. Dia asiana n'ity poziny ity. Dia vita babay dady. Fa taiza nahita ny laniny ry fidy a? Ahondry inona izany ry felana? Aza be fanontaniana mihitsy aloha fa inona ary ity? Nareo ve tsy mba maika handova e? Ty zao ny hitako anafaingana amin'ny fahafatesany dia nividiko. Za hisalasala amin'izany. Sa ahoana ry fana? Raikitra izany e. Andao ry fanasana ho any any efitrano dada daholo amin'izay tsika fa tsy nareo koa dia variana eo. Nahangina rery tady izay ianao ry dady e? Ka fa ndeha ho aizy reto nareo dimy menada to mirodorodo aty amiko daholo e. Efa vita daholo ireny rahanay rehetra ry dada. Dia tsy hitanay izay atao dia hoe ndao tsika mba hiresadresaka amin'ny dada ao an-trano fa anarany fotsiny miambina azy eto. Marina mihitsy izany. Tsy maninona izay resaka ataontsika eto na ilalao na hanao ankamatatra na izay mety e. Ny azy zao mba tiako tantarainy dada dia ny ahoana naresony eny tamin'izany ka natonga nary hivady. Tiako ery izany toetranareo ty menada zany. Mahatsiaro sambatra mihitsy amanana anareo.
ny mampalahelo azy zao dia reto izy dato hafahafa fetsika reto tsy mba mahay mirahina ohatra anareo. Eny e, aleo zany lohany e, fa zao tena tsara be zany hevitrareo zany, sady efa elitsika ny tsy mba nitafatafa ohatra zao a. Ka za mihitsy ny eo ary dady ndry reto izy dimena-da e, tena zao vao hitako fa reto zany ny tena dia, fa tsy izy mena-da lasa reny mihitsy. Jereo nge zato fitiavany anay e, mahafinaritra mihitsy indrindra ny fifandraisan'ny zareo, sady zay indray tena fanaraka tsara, tsy misy miadiady, mahafinaritra mihitsy zareo reto. Dada, to variana be ianao zany a, miandry an'ilay tantaranareo sineny nge zay e. Ay tokoa moa, mbola nieritreritra kely re zaho e, taiza marina moa tena mpaneonanay mivady e. Ka tantarao rehefa mainka eno zay e. Eve zany ny tantaranao sinena ry dada. Aleo aloha zary reto akarano any data fa nangetaeta teto izy e. Zay mihitsy kiry fa anira, akao rano izy sotrony e, leo mihitsy anaraka andriany. Tonga dia aseho an'ilay pozina amin'izay dia vao misotro izy dia zay vita, bye bye. Hainga andry maka an'ilay rano any a, tandre miso adino mandrotsaka an'ilay izy a, zay fa hiverina. Tiandraninao ry dada. Kay! Maty a, maninona koa ary nareo no mitsotra be ohatran'izao? Jereo vaky le vera. Inona koa ary ty, ianao mihitsy ny tsy mijery. Asa na aiza masonareo sy ny sainareo na aiza. Shh! Dia ahoana zao io raha mivery io? Nareo ranga tsy mitandrina mihitsy ka. Zany koa ve dia ampifamaly anareo e, ndana soloa dia izay e. Vinona koa ty tandrevaka ataonao ty ry faniry a. Zao very le pozina dia aiza indray zao nahita solo an'iny. Tena zafady lesy ry fidy a, tena tsy fananiko kosa iny e. Mahery andro koa ngamba le hidady io ka. Aiza ve dia rano saika hosotrony teo, very fotsiny tsotro zao. Shh! Zao maty daholo mipaika. Dia inona indray zany zao ny atao? Shh! Za efa mba nitady ny pozina iny atraizatraiza. Sady izay indray tonga dia narotsaka ao tao daholo ngamby izy iny. Nareo ranga tena manimba programa mihitsy ka. Ndre kosa aloha ry faniry tena tsy. Rano kely iny feke dia tsy zakandry. Indrindra fa ndriry fiteno ny tsotra be ohatran'inona teo. Ohatran'ny olona tsy mahay mipetraka. Ka volo be ny tongotra dia natsotraka fandriko. Maninona zao ndry raha mba mijery tsara? Zavatra fandraiketrehana zany. Hita hoa, nefa raha nety iny zao a, tena lamba tsara ery. Ohatran'ireny tsy maika andovy ireny koa ry faniry. Zavatra kely ireny nampanaovina azy dia tsy vitany. Ody ry mpanjaka. Saranitra ne ianao tompoko. Afaka mandroso ve zay? Mandrosinareo mena-da. Eny tompoko, ka nanao ianao ry mpanjaka? Salama tsara fa misaotra. Eny tompoko. Inona ary zato atondianareo? Tonga hifono aminao re izay ry mpanjaka.
Marina indrindra izany no antondianay aty. Aza finono izany dada fa mbola mila azy izay zanany. Izy ny tenanareo fa amonany dadanareo ahy. Nanofo dada fa hoe vinonao hono. Zany ry mpanjaka. Izay menadare finoana raha amony ihany ianao fa aza dia dady. Tsy maninona fa vonona ny ho faty izay. Mitsanganina re menada fa aza mandao alitseo e. Zany tsy mpamono olona. Zany va re? Mitsangana fa tsy amono anareo da sady tsy amono dadanareo. Indray tena misaotra be dia be anao mpanjaka. No fotsiny zany fa tsy tena marina akory. Tena misaotra betsaka anao ry mpanjaka. Ary andana moto fa sao tratra riva tianareo. Misaotra tompoko. Ao dre ranabavy ô, ao ve? Ranatà marina, mandroso e, ka ino ny sady vaovaonao? Manam-baovao tokoa zah e. Tsy zany fa tena sahirana ao any saiko ranabavy. Mamantatra an'ireto zanako hoe iza ary ny tena dia. Efa nataoko daholo izay hevitra rehetra fa hatreto mbola tsy hitako ny tena mariny. Fa zao koa aloha tsy zany ranabavy fa nanofy angy. Nanofy ahoany? Nanofy aho hoe nisy menarana 3 sy dragona 2 no mitady hamono aho. Mampiorokoditra mihitsy. Matahotra mafy any aho ranabavy. Fa ny tena nahavariana dia izao. Nisy olona anankiroa niaro ahy. Lehilahy sy vehivavy izy ireo. Dia tena nanao izay ho afany mihitsy ireo olona roa ireo mba tsy hahafaty ahy. Peritreritra. Inona angaha no hevitra izany nofoko izany ranabavy? Nofy ihany re izany e. Izany koa ve dia ataonao amakiana loha? Nde mamonjy fodiana so tratra riva ty e. Dia aza mandefa fisainana lavitra loatra e. Mety azonao ihany ny dikan'izany nofo izany any ariana any e. Indray ary e. Izay fa mandra-piona ianao ranabavy Yo. Dia ahoana no ataontsika izany no farasoa? Ka maninona moa raha ndao any amin'ny Antoa aloha mba haka toro-hevitra antsika e. Marina tokoa izany. Ndao any ianao raha fa niandro ty fa mandroso no hariva e. Tonga dia antsika no atoro raha tratra rivako. Marina mihitsy izany ry zandry. Tsika ve mbola andeha hody eo indray? Ny tompo anie no nangatantsika hitantana ny dia antsika. Tsy farasosy franko ve reto tazako makaty reto? Fa andeha aninona ty amin'izao andro maizina izao ary? Manahoana ny to? Manahoana nareo e? Fa ho aiza amin'ity andro efa maizina zatonareo? Mba ity resaka aminao izay dariny ny to. Fa nga dia maika be izany no tsy atao amin'ny andro mazava e. Ary nga tsy mifanena tao nareo sy ry dadanareo? Fa nga dada taty e. Tsy efa ny atsasa-dalana izy izay. Ka inona ary izany resaka hoentinareo tazato e. Nareo aloha tsy tafody tsony fa aleo tonga dia matory aty sao dia maninona any. Endreriny ny toa. Ay ve,
aleo aloha androtsabaro atsika dia tohizana ny resaka. Efa nimonana torety mihitsy izay ka. Tena mbola mila mitady izay. Aleonao izay dano no maty izay dady. Nefa raha niresaka mpanjaka aminay dia hoe tsy mamono izany izy. Tena izay vao azoko ny hevitry ny nofin'ny dadanareo rakizy. Hevitry ny nofin'ny dada ahoana azy neny to? Ianareo da izany ilay tsy manaiky ny hafatesan'ny dadanareo fa ilay menarana 3 sy dragona 2 mitady hamono azy dia ho sanatria ve ka ho izy 5 menadara etapo aminareo? Fa inona izany resaka lazaina izany reny to? Tena tsy mandainga ny eritreritro ary fantatro tsara daholo ny toetranareo 7 menata. Andao aingana aloha any aminareo fa sao dia tara loatra eto sika. Ho an'ny malaky ny sakafo marainanareo menata dia andao aingana. dia ahoana izany hevitra fa sotongy ihany izy da e? Ndao ranga tonga dia atao amin'ny fanaovana azy. Atao amin'ny fomba fanaovana azy ahoana ary fidy aza vao tsara aloha. Zao fotsiny tonga dia makaly isan'ny tady matorana azy fa zany dia hitady atsy maranitra tsara ny dromana azy. Tsy misy indra fotsiny ity fa tonga dia tairitsika avy hatrany. Zay zany ary afangana ary fa sao tara loatra etontsika. Ndao amin'izay re vonona daholo ny fitaovana rehetra. Tandremindray ary sao misy mahanondrana eo ka ho maty paika eo tsika. Ka zao zamy miditra aloha dia manaraka vaoarinareo. Afeny tsara daholo ihany aloha ilay fitaovana fa aza tonga dia asehoseho eo sao dia taitra izy ka anontany. Azonareo ve zany? Voray e! Davay! Ody rery dada. Mandroso rezana kuisany ary ndeha ho aizinareo zany misy alianareo nga sa ho any antsaha? Ela be ranga zany fa tonga dia vatano ny resaka. Fa resaka iny zato resahanareo temenata ary afafany zany fomba fiteninao zany ny feno. Tsisy makany antsaha zany ry dada fa zao miala tsiny aminao zay am'tindray mitoraka ity fa voatery anao an'izao anao io ry zareo fa tory ny tongony sy ny tanany aingana alefa fa ino ty mahazo anareo rakizy ary ataonareo inona no fatoranareo tahaka zao mangina anao ry dada fa za menomenonao tsony sa tianao koa ny anampenana ny vavanao? Ela be zany fa inona ho ano antony zao aloha izy ry dada ko satria anao ela loatra vao maty zay efa ty andovy noho izany tsy andranay afatesanao ka alohanay tonga dia zay maitsy manapitra ny ainao trairery zanako isany fa ino ty loza ataonareo dia ho sainareo ve no anao an'izao rainareo niteraka anareo ane fa sao dia adininareo rakizy tena tsy naposiko zao toetranareo zao. Reza le antsy maranitra teo androana azy amin'izay fa ela be zany ty le antsy aiza eto aty karery zanako izany aza manao an'izao nareo
mba matahora an'Andriamanitra rery zanako a fa ho tanabe any zao ataonareo zao e dia sahanareo ve ny andatsakaina ny rainareo e zay efa mainka andova fa zabe safareo anao ry dada tery tonga dia tsondromy rifidy a tsondromy any amin'izay rangava tratra ety antsika ao alefaso mivavaka ataonao farandry dada fatao nanaraka antsika ty reto miara-medy reto ry nentoa aza taitry nareo fa tonga hiaro ny rainareo tsy ho faty reo e ary andao afanganina ny dia fa so tareto fa tsy azoko mihitsy ry nentoa fa ngamarina ihany le nofin'ny dada hoe ovonompanjaka izy e aza be fanontanianareo da fa any mahita azy nareo e ho fantatrareo marina hoe isa no hamoniny rainareo sady tena tsy hapozinareo menada mailo dia mailo tsara nareo fa mary any izy ireo aleo izay niditra voalohany dia manaraka moramora ao arinonareo fa kino ty ataonareo tia menada fa manino ny dada mifatoranareo takizao e tena tsy naposiko anareo dia menada na vita an'izao efa tsy karitra ihany ny fiatsika ataonareo hitanao tsara angam'izao rakoto tadidinao le nofony teneninao ahy iny reo le menarana telo sy drakona roa amono anao ary reto kosa le amonjy anao izay tsy anaiky ny hafatesanao e manginy koa ianao ry nento fa zabe sermona tsy mifahatongavanao akory ny any mba nitetika rehetra efa nataonay teto losy ty marina vaona koa ary na lany reto an'izao tetika rehetra izao dado tsy maninona ve ianao e tsy maninona marina ve ianao sy farasoa saiko maty ary zanako tena tsy nampoiziko neveko fa nareo menadany tena tsy tia tato ka nampanahy ahy abeny any hay mody miray aloha amin'ny ratsy fotsiny izy dimy menada prêt-à-pot aminareo reto mifona aminareo menada mifona re sady misaotra indrindra misaotra ny amin'ny fahendrena izay anananareo okizay ry dada fa ahoana aloha ny nahalalanareo izao zavatra rehetra izao e tsy nalala zao velively izay ry dada fa nento daholo ny tao ambadiko izao aha marina ve zany raha vao dia nahoana no tsy nampahalalanao ahy hoe izy dia menadary ny tena tsy tia tsy fantatrao ve ny tena zanakao rakoto tsy hainao manavaka ny tsara sy ny ratsy izao ianao tia kaikely ny ambokely tianao tsy napozinao ozy izy dimy menada mihitsy no havitan'izao anao fa naleonao indray ny ahahany zanakao izay ny kely aina navitra anao ary vonina nanao sorina ny tenany ho faty mihitsy noho ny fitiavany ianao ndray marina daholo ve zany misaotra rizy menada aho misaotra dia natohina ny foko nahita zao toetra tena mendrika sehonareo azaho tena hoe tsy napoziko tsy napoziko avizany zanaka izany ho fihiniko marina misaotra anaka okizay ry dada aokizay ry dada efa eto foana izay vonona hiaranao hatramin'ny farany misaotra rizy menada faly hamanana anareo da zaza entry
zany tokoa n'lay hoe zanaka endry mahafaly ny rainy fa ny zanaka dala mampalahelo ny reniny o bolana toko 112 raha mbola velona teo mantsy reninareo asa fotsiny fa dia mitondra fahoriana angambany amin'izao ditra n'izy 10 menada zao tena tsy nampoziko loatra dia noho ny fitiavana lova fitiavam-bola dizy tafa oatra ve ny mahatonga an'izao marina fa ilaina ny vola eo amin'ny fiainana fa raha diso tiana loatra dia lasa poizina ka zao ny vokany lasa mananao foana ny ray aman-dreny avy ny saika ho vonoana ho saziana to zanaka nateraka tsy ho saziana vao mainka azo vahana aleo jinja zay nafafina any zareo anina izy misaintsana tsara ny zavatra nataony raha izao toetran'izao ny mbola ataony hijaly reny sady tsy mba handova zany fiainana mandrakizay zany mihitsy zay natolotry ny mpankafian'i Kristy ho antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe tsy nampoiziko tsy nampoiziko tantara nosoratan'ny Nirina Lalao Estera. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Ny andran'i Jesoa Kristy vonikandresy no dada Rakoto, fitiavana Rasolo Alijao, Edmond Randrianasoa, Joanne Randrianasoa, Valérie Razana Jatovo, Nirina Lalao Estera, Miriam Lalaniavo, Tozy Rabesandratana, no fitomenada zanaky dada Rakoto. Iaralan'i Kristy no ninto ravao anambavy ny dada Rakoto. Ady lova ady fananana fa ny fihavanana azariana hoy ny fiteny, kanefa na izany aza iady mety olo ety an-tany ve ka hamerezana ny fanahy. Iny ny tantarantsika izay nitondra ny lohateny hoe tsy nampoiziko. Raha zanaka tsy tia ray aman-dreny hono miteraha mba hahita fa teo tao anatin'iny tantara iny dia niariary tao vai akandrina ny tsy fitiavana tsotro izao anreto zanaka an'ilay rainy. Aiza vareko vitatra aminy hoe atao izay hafainganana ny fahafatesan'ny rainy mba ninona, mba hanotokodonana ny lova, azona ny lova aingana dia aingana. Any am-parany ihany ny olona ho tia vola, tia tena. Arak'ilay Jaona 7:3 fahendrena malagasy tena mamy dia mamy tokoa no hoe aleo veritsikala-kalam-bola toy izay veritsikala-kalam-pihavanana. Kanefa indrisy fa dia naleontsika indray vare aty aoriana hoe ho veritsikala-kalam-pihavanana toy izay ho veritsikala-kalam-bola, na dia ny ray iraisan'ny zanaka sy ny ray tsotro izao aza ve dia ho vitan'ny zanaka mihitsy ny andefy ny vo
anao izay afady andrainy, efa toe-tsaina manahoana loatra izany, kanefa dia indrisy fa ankehitriny dia misy izany toe-tsaina izany. Enganemba tsy ho amiko, tsy ho aminao, tsy ho amintsika. Aleveno impito mandivitra olany raha izay fankahalana ray aman-dreny. Hita vita zany hoe raha natolotry ny tompo teo an-tanany Saoly mpanjaka, sanatria amiko raha hanendriny voahositra Jehova hoy izy. Ka maika fa isika indray vare no hitady tetika anao izay aminona. Fa rehefa manatrika an'ireny raharaham-pitsarana any amin'ny tribinaly ireny tsika, dia mahita tokoa hoe hay misy zava-dratsy, zava-doza be dia be tokoa kay miodikodina ny rehetrarehetrany. Fa rehefa ao anatin'ny fiarahamonina andavanandro tsika dia mety eritreritra hoe si izany koa ve dia isy iza ny havitan'izany. Fa rehefa mijery an'ireny hoe famoahana didim-pitsarana ireny tsika, na hoe fitsarana ireny, dia mahita tokoa hoe ady eloka, ady madio sy ny toy izany. Ary ao anatin'izany hoe ianona mpitory, ianona toriana, noho ny eloka ohatra izao, noho ny zavatra ohatra izao, dia talanjona sy mitanaka vava fotsiny tsika. Raha mba sendra manatrika an'ireny ange ianao dia tena mahavariana hoe izany tokoa kay ilay fiainana ety an-tany. Olay Korintiana 1:7 hoe nahoana no tsy aleo maharitra no ambakaina azy anareo, tsy ho isika mihitsy anie no ho mpanambaka, fa arak'izay ten'Andriamanitra izay dia isika no na dia miaritra ho ambakaina azy, fa tsy toa nisy dimena daty eo. Izany no tena tonga amin'ilay fitenenantsika andavanandro iny mihitsy hoe tena ratsy saina mihitsy ry zareo, ratsy saina be mihitsy reto izy dimena da reto. Ny rainy avy ve kotrokotrehan'ny famonoana, tsy lasy eo. Misy azany reto tsy mifandevo maty mihitsy noho ny amin'inona, noho ny amin'ity ady lova ety. Raitapo izao, mpianakavy izao, nefa dia mifamingana, mifampiolon'olona, tsy mifamanga, tsy mifampitsidika, tsy mifampiditra trano, ary dia tonga hatrany amin'ilay hoe tsy mifandevy maty. Kanefa raha teo amin'ny Ntaolo malagasy, izany fotoanany fahafatesana izany no fotoanany fifanohanana sy ahitana ny mampianakavy ny mpianakavy. Tsy fantatsika ve ilay oam-pitenenana malagasy iny hoe nify sy molotra io izay mahery no afaka mieloha. Ny molotra ane eo foana fa jereo ny nify miseho miranirany mihintsana tsikelikely eo, banga ihany ny hafarany. Lohalika sy laferany hoe izay milefitra ihany mandiny, sady hiady ve dia hiady aninona adina koa votrom-bato ny resy torotoro, ny maharesy disadisaka, samy voy eo ane. Averiko ihany ilay Korintiana 1:7 hoe nahoana no tsy aleo maharitra ambakaina azy anareo. Eo aloha kely eo dia hoe kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny raha lahinareo. Ajanony ihany ilay retsy io aleo mifandefitra, tsy hitondra maka izy io. Nde ny ananana ny arena mandrakizay no himatymatesana, nde ny andovana ny lanitra no ataovaindondra raha, nde ny anaovana ny sitrapon'Andriamanitra no hikezahan'andro manalina. Efa be ihany izay voalazay fa mino fa nanovozantsika lesina tokoa ny amin'iny tantara teo iny. Tsy nampoiziko dia mame fotoananao indray ary izahay
amin'ny heriny an'io toy izao raha sitrapon'Andriamanitro. Dia izay indray aloha ny androany fa mandrapitafy e. Endrena zao reny teninay tsy misy mahavita tena raha tsy tatanan'ilay raha eto zava-pona reny nofo zay fatrapireare reo rehetr'ireo de voaporofo voalazan'io abolana hoe aza mireareny amin'io ampitsona fa ny avokinan'io aza de tsy ho fantatra aokareny loka fa norideraderana alavirony fandokafana tena fa tsy fanao reo idealiso indrindra nanana fiainana tsara rindra endrena zao reny teninay to zava-ponany arena tsy aritra mandraky izay e zay rendrarendra tany fe de amosana ny fanay ka mboady misy saino ihany tenin'io abolana hoe ny olony zay matokiny reny olavo fa ny marina kosa de isolotravo zay miambo manana de tsinotsinona fa ny marina kosa zareo no aminine manaovany marina trany atrany fisano arena tsy mety lany Baiboly sy kolon-tsaina fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa atolotry ny mpankafia Kristy tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9 Baiboly sy kolotsaina. Baiboly sy kolotsaina.